ie dia faly manolotra ny araba ho anareo moa ny tenanay ho anareo ny tokantrano a izay manatsika an'izao fandarana izao a natao a hideranao tianay no mitsojano anareo a tsirairay avy tsy akanavaka mitsojano anareo zay a ary mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny fiainanareo a amin'ity tontolon'andro androany ity fantatro androany fa raha iombona hiaraka aminay ianao androany a iankohoka ary hideran'Andriamanitra dia mino a fa afaka ny zava-magaga zay tsy takatsy ny sainao eo amin'ny fiainanao Andriamanitra inoky fa na izana ianao dia mety efa nahita reny karazana mety hoe fifaninanana maro samihafa ireny dia rehefa amin'ny fotoana manjesy ny ekipa alainao dia matetika tena mioby miorakoraka mitehan-tanana ho andreny zo ireny sika fandao androany anao mihoatra lavitra noho izay zavatra mety nataontsika tamin'ireny tsika tena hitady an'Andriamanitra marina amin'ny fotsika rehetra tena hidera azy afaka amin'io izany ihany koa tsika afaka iorakoraka tsika hideran'Andriamanitra afaka tena hoe tehan-tanana tsika androany ihany koa ka hideran'Andriamanitra satria tadidio fa Jesosy ilay fananjesy ny fahafatesana izy ilay nitondra ny fahotako sy ny fahotanao teo ambony azy fijaliana ka mendrika anao deraina izy mendrika anao kalazaina ary ho asanjy mena voninahitra izy amin'izao fotoana izao dia andaontsika hitehan-tanana ao an'Andriamanitra tiafinao tanaza tsatra ny tehan-tananao sotra Jesosy amin'izao fotoana izao dia tiaka any koa dia andaontsika hivavaka androany ametsaka ty fotoana teo ampelantan'Andriamanitra izany Jesosy fantatro fa manatsika anay eto ianao eto ny herinao ny fanatsihanao tsinitsiny ty fotoana ity raha toka tsy eto ianao zava-poana ihany zavatra rehetra fotoana eto raha ny fotoana tsisy ny fanatsihanao eto fa nio dia mangataka ary mianjany zay androany ho eto ny herinao ho eto ny herinao ho eto ny fanatsihanao anatsika eto androany fa tonga eto zay ankohoka tonga eto zay tena hideranao amin'ny fonay rehetra amin'ny fanahinay rehetra Jesosy misaotra tompo misaotra fanay masy anatsika nay eto ianao no alfa sy omega mitsaokanao zay mendriko derainy anao ianao alfa sy omega mitsaokanao zay mendriko derainy anao asanjaton'Andriamanitra ny tananao Vertsika ihany zany androany eo mena ianao ny azy mena ianao ny azy mitsaokanao zay mendriko derainy anao mena ianao oh, oh.
satria mendrika anao zany mendrika anao zany Jesosy ino zay miankohoka entana tsy anao mino aho fa hipetraka eo amin'ny seza fianjanonao dia anatin'ny fideranay amen. Am'izao fotoana zao dia tiako no mampahery anao androany a ny amin'ny hoe fiderana satria moa ny antony zao fotoana zao dia hoe nataontsika hideran'Andriamanitra dia tiako a manazava amintsika hoe inona moa ny antony hoe mahatonga antsika hideran'Andriamanitra. Voalohany a maro amin'ireo akamaroan'ny olona izay tsy mahafantatra ny amin'ny hoe momba ny fiderana io fa ny fahafantaran'ny olona dia hoe karazana fombafomba fanaon'ny fiangonana sasany a ny izany fa tsy dia tena hoe misy tsy dia tena hoe fiainana tena hoe lara-pameana loatra zany eo amin'ny fiainana ny fiderana rehefa mivavaka sy manompo an'Andriamanitra. Zany efa te hampahirantsika androany ary te hampafantatsika ny amin'ny famarinany ten'Andriamanitra ny amin'ny fiderana. Ny fiderana tsy hoe teto ambony tany vao nisy fa fony atsany an-danitra zany a dia efa nisy ny fiderana an'Andriamanitra ary ny fiainan'ny an-danitra dia fiainam-piderana. Fa zany eo ihany fa ny tena tiako androany ary tena taonanao hoe atonga anao tena afanao fo sady tena hirehetra anatin'ny fiderana dia ity hoe rehefa mideran'Andriamanitra ianao ny atokantrano misy anao any dia manany ianao tanjona. Inona moa ilay tanjona mety hoe ilayntsika ao anatin'izay hoe tsatsarintsika anatin'ny hoe fiderana izay ataontsika ao an'Andriamanitra. Ny tanjona dia izao hoe ataovy izay tena hoe atsapanao ny voninahitr'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny fiainanao. Ataovy izay hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny fiderana izay ho ataonao satria ozy ny Baiboly izay manome voninahitra ao izy ny ten'Andriamanitra dia homeko voninahitra ihany koa izy. Ny voninahitra dia tahaka ny ohatry ny hoe lamba manjakitra ny henatra sy ny henatra ao satria mantsy ny antony dia izao ozy ny boky Romana hoe fa fony mbola mpanota isika ozy izy ny teniny rehefa maty amin'ny fahotantsika dia tsy nanana voninahitra tamin'Andriamanitra fa niala tamintsika zany a ilay voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny voninahitra dia tahaka ny hoe karazany lalana anankiray raha diniantsika amin'ny boky ny Genesis ny amin'ny tantarany Adama sy Eva dia resaka tahaka an'izao manambara tahaka an'izao ny ten'Andriamanitra hoe i Adama sy Eva rehefa vao niforoan'Andriamanitra tamin'ny voalohany dia niforoan'Andriamanitra tamin'ny voninahiny izy no arian'Andriamanitra nitovy endrika taminy dia le endrika izay ambaran'ny ten'Andriamanitra io zany le hoe endrika ny voninahitr'Andriamanitra. Dia mbola teo amin'izy ireo ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy nahalalana izany hoe henatra na tahotra
na ihany koa hoe nalalan'izany hoe nitanjaka izany izy fa rehefa nanomboka tonga teo amin'ny fiainan'ny Iadamaseva ny devoly namitaka azy tamin'ny alalan'ny ota moa zany nano tsy fankatoavana dia nanomboka teo ny tonga ny enatra na ny fafamboninatsa teo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona zany hoe tamin'ny alalan'ny fahotana zany no ivin'ny fafambaraka fafamboninatsa ka zany teny ianao androany maro e karazana mety hoe endrika enatra sy fafambaraka fafamboninatsa zay mety misy eo amin'ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana zao fa tehiteny ianao hoe rehefa anomboka ideran'Andriamanitra ianao ideran'Andriamanitra amin'ny finoa resaka metsaka tanjona hoe ataoko izay atsapako androany voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia zao hoe io enatra izay mety naseho ny devoly teo amin'ny fiainanao hatramin'izay dia horakofan'Andriamanitra indray ny voninahiny ianao ka tiako androany no misarika anao hoe andao teny ideran'Andriamanitra isika tena dia rao ny fonao rehetra Andriamanitra tsy hoe fanalana ny enatra sika ihany no antony fiderana n'Andriamanitra fa ny fiderana ihany koa dia lalinakiray afaka ny anangana zay rehetra maty eo amin'ny fiainantsika raha mandinika tsika ny tantaran'i Lazarosy eo amin'ny Jaona toko 12 ao izy miresaka ny amin'izany miresaka moa Jesosy tamin'ny Marta hoe raha mino ianao izy ny teny dia asehoko anao ny voninahitran'Andriamanitra zany hoe afaka ny anangana afaka ny zavatra tsy takatsy ny saina eo amin'ny fiainantsika ny fideranan'Andriamanitra raha mandinika ihany koa tsika ny amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly ny amin'ny tantaran'ny Paoly sy Silasy tao an-tranomaizina dia ny fiderana ihany koa dia afaka maro karazana famatorany gadra zay misy eo amin'ny fiainantsika raha fa tena hoe mamesaka le tanjona hoe ataoko izay tena hoe anome voninahitra an'Andriamanitra ka rehefa teny tady fomba tena hoe anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fotsika rehetra sika dia ozy ny baiboly teo hoe anome voninahitra atsika ihany koa Andriamanitra ka ninona zavatra mitsanga na misy eo amin'ny fiainanao dia za resy lahatra hoe rehefa manomboka hidin'Andriamanitra eo aminao voninahiny dia hanomboka horesinao zany zavatra rehetrarehetra ka andao tsika iderin'Andriamanitra androany amin'ilay hira hoe izao tsy maintsy midera dia tena midera ianao an'Andriamanitra amin'ny finao rehetrarehetra misy moa ny tononkira eo ambany raha mbola tsy hainao lera dia afaka manaraka somotra ny kely ianao izany Mandarehetra mianjera no ny fagnatrehanao sy ny abenerinao manome hafaliany manjava fahoriana sy ndizay mavesatra rehefa izao mideranao ankalazanao raha mbola velona ianao ny vavako irao anao manjakizay Tokanao ari akuka anome voninahitra ilaza le tsara izao rehefa mide mioroorolo sy ve no ny fagnatrehanao sy ny abenerinao izero fakakane
lehibe sy mahagaga tokoa ny andriamanitsika mendriky ny fiderana izy androany dia mbola tiako hatrany tena hoe ilaza ny atsaran'andriamanitra aminao dinio ange raha naharo zao zavatra rehetra hitany masotsika zao andriamanitra inoko fa tsy nisy nataon'ny tanana na hoe nohariany tanan'olombelona zao fa tamin'ny alalan'ny teny vao ny teny fotsiny andriamanitra hoe misy dia nisy izany zany midika fa magaga andriamanitra tadidio fa na ny andro avelomako sy avelomanao dia tsy hoe no nyheriko na nitanjaka anao no antony mbola mahavelona azy mampiaina sy mampiainanao tahaka an'izao fa tadidio hoe no ny fahatsaran'andriamanitra no ny fahasoavan'andriamanitra ka za mahatonga baiboly ny teny hoe zao olona miforoniko zao sy ny teny dia natao anambara ny fiderana raha isaintsaintsika ny amin'ny baiboly ny amin'ireo zava-magaga zay nataon'andriamanitra tamin'ny andron'ireo zanak'Israely dia hita hoe tsisy tena hoe azo ary nampitahana ho amin'io andriamanitra zay ho tompontsika io ho amin'io andriamanitra zay vavahantsika io raha jerentsika zao ny amin'ny tantarany Sajaka Mesaka Abednego rehefa nalefa tao anatin'ny laforony rehetrafo izy dia zavatra nampahery raha ny tantaran'ny baiboly dia hoe tsy nisy nakasika azy ny afo na dia fofonafo aza tsy hita tamin'ny lambany raha jerentsika ihany koa ny amin'ny Daniely rehefa nalefa tao an-davaka ny liona izy dia ny zavatra mampahery dia zao hoe nakombon'andriamanitra ny vavanliona ka tsy nakaikotra na dia nisombon-damba ny Daniely azy raha mandinika ihany koa tsika ny amin'ireo zavatra maro samihafa zay nitondran'andriamanitra ireo zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta hita ny ranomasina mena ny zavatra mahavariana dia ity hoe rehefa manoloana ranomasina mena dia nomboka very-hevitra ireo zanak'Israely ka nitady fomba hoe inona ny atao aloha ihany maty tany tany Egipta raha izao fa rehefa nietsika andriamanitra niasa tamin'izany vanim-potoana zany dia nanokatra lalana teo amin'ny ranomasina mena izy ka ho eo aminao hoe ninona zavatra mety hoe sarotra eo amin'ny fiainanao ninona zavatra mety hitanao manahirana eo amin'ny fiainanao ninona zavatra mety efa tsy hananana fanantenana intsony eo amin'ny fiainanao mety efa anatin'ny hoe fahaverezan-kevitra tanteraka ianao amin'izao fotoana izao te-hampahery anao androany hoe andaontsika hiteran'andriamanitra andaontsika hanandratra an'andriamanitra fa rehefa tena hanandratra an'andriamanitra isika dia afaka ny voninahiny eo amin'ny fiainanao andriamanitra anao lalana eo amin'ny fiainanao izy ary anao zava-magaga zay tsy takatry ny saina tahaka nataony tamin'ireo mpanompony zay efa nisy teo alohako sy teo alohanao ain'andriamanitra atao zany satria io andriamanitra zay ho tompoko sy tomponao io dia andriamanitra tsy miova omaly anio ary manjakizay zavatra ain'andriamanitra natao tamin'ny taloha elabe tany ain'andriamanitra atao ankehitriny ary mbola ain'andriamanitra atao ihany koa manjakizay ka ho manjakizay ka androany dia tiako ndao tena hoe hideran'andriamanitra manoloana n'io zavatra mitsanga misy eo amin'ny fiainanao io dia ndao hideran'andriamanitra aza sainitsaina akory zany fa ndao sainisaintsika androany le fahalehibeazan'andriamanitra dia nio tao anatin'izay tantara fo zay napitako taminao teo zay hoe tena lehibe andriamanitra noho io olana misy anao io lehibe andriamanitra noho io aretina zay mitsanga misy eo amin'ny fiainanao io lehibe andriamanitra noho io famatorana zay mamatso eo aminao io lehibe andriamanitra manoloana io zavatra zay mety hoe fahaverezan-kevitra tanteraka zay mety misy eo amin'ny fiainanao io ka rehefa hanandratra an'andriamanitra sy derazo ianao iankoaka eo anatsehany ianao dia mino fa afaka ny anova ny tantaram-piainanao andriamanitra ka ho ataontsika lira hoe izany Yeah.
ie dia zany tokoa rehefa tena omponao ny derin'andriamanitra dia manomboka tena hoe tsisy fotoana tsy hideranao anazy na maraina na atoandro na ny riva fa dia tena hoe ohatrany hoe satsonao foana tena hoe hiderin'andriamanitra rehefa tena manomboka ho zava-dehibe sy ho tena hoe fantatra anao ilay fahalehibiazana sy ny herin'andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia azotanao anome voninahitra azy dia afaka ny aneo voninahiny ihany koa eo amin'ny fiainanao izy ka efa madiva moa ny amarana antsika sady any amin'ity fotoanyity isika dia androany dia misaotra an'andriamanitra ny amin'izay zavatra mety hoe tanteraka teto a isika izany misaotra anao ihany koa izay nanaraka n'ity fandarana ity a nanaraka hatramin'ny farany dia mitsodrano anao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako a ny fiadan'i Jesosy Kristy tompo ane a anapaka eo amin'ny fiainanao ny fahasoavany ary ny fitahiny na mivoaka na miditra dia anaraka anao izany ka oka tena hoe tsy aloam-ponao tsy aloam-bavanao ny fiderana azy amin'ny zavatra rehetra izay atrehanao a fa raha anao izany ianao a amin'ny androm-piainanao dia mbola afaka niseho hatrany voninahits'Andriamanitra ka dia mirary a firariany soantsika tsirairay avy a mirary fitahian'Andriamanitra tahian Jesosy tompoko eny ara-tompoko